Nampiavaka ny fotoana kosa omaly tetsy amin'ny fiangonana Flm Ambohibato Ambohimanambola ny fitokanana ny sekoly Maherin'ny Lutera izay Maherin'ny moa fatafiditra ao anatin'ny tsangambato ny fankalazana ny 10 taonany Flm Ambohibato Ambohimanambola izany sekoly izany. Notokanana tamim-pomba ofisialy omaly ny sekoly tsy miankina Maherin'ny Lutera ao amin'ny fiangonana Flm Ambohibato Ambohimanambola. Maherin'ny 70 tapitrisa ariary no totalibidin'ny vola nananganana ty fotodrafitrasa manara-penitra ty araka ny fantatra nandritra ny lanonam-panokana omaly. Tsangambato ny fankalazana ny 10 taonany Flm Ambohibato Ambohimanambola ity sekoly ty. Manapahan-kevitry ny komity fa feno 10 taona ny fiangonana tamin'ny palasy dia ity no tsangambato nizany fahafeno 10 taona izany. Dia nampiasa ny talentany izy ireo na ny tanora izany na ny ankizy madinika azy dia mitaona fasika, mitaona ny fitaovana rehetra entina eto dia ny izay manakatao tena nameny vola fa tao trano tsy vitany rery. Nisy ihany fotoana nanaovana ezaka nanao sakafo zay teny amin'ny Orient dia zay mbola tsy vitan'izay dia mbola nisy ezaka natao tsirairay ihany koa amin'ny famitana hatreto amin'izao hitana reto zao. Herintaona ny nanatanterahana ny asa fanamboarana ty sekoly ty izay manana efitrano fianarana misy 500 mazaka mpianatra manodidina ny 900 izay sahanina mpanabe misy 920. Androany kosa ny fidirana ofisialy.